ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmeraba tsika rehetra miavaka malala tratra ity sabotsy farany herinandro ity, sabotsy faha-24 ny volana aprily. Ny mofinaina voalahatra ao tsika anio dia ny bokin'ny nomery toko faha-7 andininy faha-9 ka hatramin'ny andininy faha-14. Nomery toko faha-7 andininy faha-9 ka hatramin'ny andininy faha-14. Fakitsika anaran'i Jesosy zany. Jehova niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe miala amin'ny fiangonan'io andriganao akazy amin'ny indray mpimaso monja dia niankoroka izy ireo lahy. Arao Mosesy tamin'ny Arona, alao ny fitondran'afo ka sy ho afo avy eo ambonin'ny altara izy dia sy didika azo manitra ka eto faingana eo amin'ny fiangonana ka manaova fanavotana ho azy. Fa efa mivoaka avy tamin'i Jehova ny fahatezerana ary efa miantomboka ny arety mandringana. Dia nalainy Arona zany arak'izay nanodiny Mosesy ka niazakazaka eo afovoan'ny fiangonana izy. Ary indro efa niantomboka teo amin'ny olona ny arety mandringana ary nandoro ny didika azo manitra teo izy ka nanao fanavotana ho an'ny olona. Dia nijanona teo anelanelan'ny maty sy ny velona izy ka dia nitsahatra ny arety mandringana. Ary zay efa maty ny arety mandringana dia 740 sy 100 alina, afa-tsy zay efa maty noho ny amin'ny kory. Ray masonao manomasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ity nomery toko faha-7 ity rehefa koa dia mitantara ny olana teo amin'ny fifandraisan'ny Mosesy sy ny fiangonana na ny fifandraisan'ny Mosesy sy ny firenena zay ndrahin'i Jehova noetiny. Ilay olana dia falmeraba tsika rehetra afaka malala tratra ity sabotsy faha-24 ny volana aprily ity. Ny mofinaina voalahatra tsika anio dia ny nomery toko faha-7 nomery toko faha-7 andininy faha-9 ka hatramin'ny faha-14. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Nomery toko faha-7 andininy faha-9 ka hatramin'ny faha-14. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe miala amin'ny fiangonan'io andriganako azy amin'indray mpimaso monja dia niankoroka izy ireo lahy. Ary Mosesy tamin'ny Arona, alao ny fitondran'afo ka sy ho afo eny ambonin'ny altara izy dia sy didika azo manitra ka eto faingana eo amin'ny fiangonana ka manaova fanavotana ho azy. Fa efa mivoaka avy tamin'i Jehova ny fahatezerana ary efa miantomboka ny arety mandringana. Dia nalainy Arona zany arak'izay nanodiny Mosesy ka niazakazaka eo afovoan'ny fiangonana izy ary indro efa niantomboka teo amin'ny olona ny arety mandringana ary nandoto ny didika azo manitra teo izy ka nanao fanavotana ho an'ny olona. Dia nijanona teo anelan'ny maty sy ny velona izy ka dia nitsahatra ny arety mandringana. Ary zay efa maty ny arety mandringana dia 740 sy 100 alina, afa-tsy zay efa maty noho ny amin'ny kory. Ray masonao manomasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Nisy olana teo amin'ny fifandraisan'ny Mosesy sy ny fiangonana, ny fifandraisan'ny Arona sy ny firenena, dia nisy olana, inona ilay olana, nisy taontsika hoe crise de leadership tao anatin'ilay firenena sy ilay fiangonana zany. Nisy ny olona zay tsy natoky amin'ny Mosesy tsony, tsy natoky an'i Mosesy Arona. 500 olona teo niaraka tamin'ny Kora sy Datana sy ireo namany nitsomy tamin'i Mosesy. Nanao hoe fanahoana moa no manandra-tena ho nareo no mpitarika, nahoana nareo no tsy maintsy hoeketeny, nahoana nareo no tsy maintsy hoajaina, fa izy ianareo zay koa nge kristianina, zay koa nge mpanompon'Andriamanitra tahak'izay nitranga manakehitry moa dia misy manao an'izany.
dia eo zany baritatana mbany kora de nanao hoe nahoana moko samy fiangonantsika samby vahoaka an'Andriamanitra Jehova veto nahoana nareo no manandra tena tsotra fotsiny zao dia nisy izay tsy fifampitokisanay zay dia namaly Mosesy moa nanao hoe zay ange tsy nanolo tena ho nanira tena fa natsoin'Andriamanitra hitarika anareo am'izao hitarika izao firenena izao izay mirahalahy dia nisy izay ataontsika hoe disadisa zay teraka antsana mihitsy ara satria betsaka ny vahoaka zay anjatony zay nyhevitra fa mipetraka ny aiai ny kora sy ny nama 500 tsika teo dia noentina teo amin'Andriamanitra ny fitsarana noentin'ny Mosesy moa zany sy Arona hoe Andriamanitra ianao Jehova mahita fa asehoy fa nofidinao zahay asehoy fa ianao no nifidy anay dia nanao fanamby teo anatrehan'Andriamanitra Mosesy noentiny teo anatrehan'Andriamanitra zany ny lay olana toy izy mantsy taranaky mantsy kora sy namana zany andao ara samy mitondra fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra mitondra didikazo manitra ka zay eken'Andriamanitra ok'Andriamanitra no hitsara nareo resy lahatra nareo 500 resy lahatra fa nareo no natsoin'Andriamanitra tsy maninona ary dia andao samy isy eo anatrehan'i Jehova dia Andriamanitra no hitsara Jehova no hitsara hoe iza no nantsony iza no marina eo anatrehany nareo mikomy aminay mirahalahy ve sa izay mirahalahy zay iverinareo ho nanira tena dia rehefa raha mifantatsika moa toy ny tantara fa dia tezitra tamin'ny kora Andriamanitra ary nylevon'Andriamanitra nylevon'ny Jehova kora sy ny fanatitra ny rehetra arak'izany dia amin'ity eto-piratanatsika ity dia amin'ny 9 ka hatramin'ny 10 dia ny monimonina tamin'izy no mirahalahy ndray zany ny vahoaka rehetra mihitsy satria maty nevon'ny fahatezeran'i Jehova ny kora sy ireo 500 lahy tsy nisy niangana de tezitra tamin'izy roalahy ndray ny fiangonana fa nahoana kosa nareo lahy no ohatrany hoe miantso tody nahoana ianareo no mandatsadra satria Andriamanitra nitsara fa nifotsitra tany amin'izy roa lahy ny fahatezeran'ny vahoaka hoe fa ahoana no ataonareo lahy zany kosa izy 500 naninany de levina tahako zao rava tahako zao tsy nisy na de atao lakalevina aza dia tezitra tamin'izy roa lahy ny vahoaka ary efa tezitra tamin'izy roa lahy ny vahoaka de io Andriamanitra fa tezitra indray tamin'ny fiangonana ka hoe Andriamanitra hoe miala amin'ny fiangonana io andringanako azy amin'ny indray mipimaso monja zany hoe rehefa nymononmonina ndraiky io tamin'ny Mosesy sy Arona ny vahoaka de hoe nitompo taminy hoe aleo hitsara ndraiky io ny fiangonana fa miala amin'ny fiangonana io fa andringana azy dika zany rehefa malala de misy zavatra mamperitreritra nitsika hoe rovin'Andriamanitra ka mety miala amin'ny fiangonana na mandringana ny fiangonana mandringana ny mpino mety mitrango za dia fa izay votoatin'ilay tantara tsy de hoe Mosesy sy Arona loatra korengeny no inny ohatrin'ny olombelona rehetra ihany izy efa nasehon'ny tantara fa ohatrin'ny olombelona rehetra ihany Mosesy sy Arona ohatrin'ny olombelona mitafinofy ihany fa izay natezitra n'Andriamanitra tsy ny hoe fiarovana Mosesy sy Arona mampanompo'Andriamanitra izy eo mazava ho azy fa lay antson'Andriamanitra lay fahatokinan'Andriamanitra mihitsy no niozongozona ka tsy nitoetra itsony tao amin'ilay fiangonana lasa nisy ady fahefana ary ady fahefana niteraka fisaraham-bazana ary zany ady fahefana niteraka fisaraham-bazana zany dia nahatonga ny olona nanda mihitsy aza ny fahamarinany ny sitrapon'Andriamanitra tsy no ajaina zany ny sitrapon'Andriamanitra ny lavina zany ny fandaminana napetraka Andriamanitra de tezitra Andriamanitra
ny fanaovana tsinitsinina na any Mosesy Arona eo hoe ho manandra tena na ho manira tena de toy ny fanaovana tsinitsinina ny fahagagana rehetra nataon'Andriamanitra namakivaky ny hevitra namakivaky namoahana ny zanak'Israely tany Egypta dia tezitra Andriamanitra satria nilavina ny fitiavana nilavina ny fandavana lay antson'Andriamanitra ny antefa tamin'izy ireo lahy mpanompon'Andriamanitra de tezitra Andriamanitra iavako malala hoy ny tompo zany eto malao hoe miala amin'ny fiangonana io mantsy azo reo laza fa tezitra Andriamanitra ka andringana dia no zay ataontsika hoe fanaovana tsinitsinina fanaovana fiangonana tsinitsinina ny antson'Andriamanitra tokony ataon'ny fiangonana ho zava-dehibe mihitsy ry havana ny fanaovana ho zava-dehibe ny antson'Andriamanitra ny fiantson'Andriamanitra saribity ny fiantson'Andriamanitra eto moa ny fiantson'Andriamanitra azo reo lapitarika fa ny fiantson'Andriamanitra mihitsy ao anatin'ny fiangonana de saribity tsy tokony atao ho tsinitsinina ny olobo antso ao anatin'ny fiangonana na io mpitandrina na io pretra na io dekona na io loolona na io mpandrefana samin'ny tompo de samy manana zay antso ma izy azy zay ny tsiralay avy de tokony fiangonana manaja izany antso zany ndry afako fiangonana zay manaja zany antso zany tokony ho arovan'ny fiangonana ny antson'Andriamanitra tsy ny antson'Andriamanitra mety efa mpitandrina sy ny pretra na mpitondra fivavahana ihany io ohatra monetiny ny Mosesy sy Arona fa ny fiangonana mihitsy ny efa fanjaka mpisorona ka ny fiangonana mihitsy ny tokony ho sary-piavo amin'izany antson'Andriamanitra izany ny ndraindray mety ho everin'ny olona fa maivana ny antson'Andriamanitra tsy hoe satria mpampianatra sekoly alahatina de ndraindray ny kristiana tsy mirarahany zany fa sary-piaro amin'izany antso zany Andriamanitra adidin'ny fiangonana ny manamasina zany manao ho zava-dehibe zany fiantsona izany da io mety hoe ka tsy dekona ve zany tsy manana dekona na koa ndray ny fiangonana manamaivana ny antso sasatsasany akinina moa ny antson'ny dekona ve ny antson'ny mpampianatrira ve ny antson'ny mpitaiza tanora ve zany nge tsy de zava-dehibe ny antson'ny olona ny tena zava-dehibe ny antson'ny olona ny tena tsara ny antson'ny mpitandrina ny tena mendrika ny antson'ny tsy fantatro ny antson'ny mpandraikitra foibe ny tena zava-dehibe ny antson'ny président synodal ny tena izy sy ny sisa rehetra fa iny de mamperitreritra mihitsy rehavako malala fa ny antso de samana zay ma izy azy misy antso anankiroa eo de ny antson'ny Arona sy ny antson'ny Mosesy zay tsy ny avy ny fiangonana tsy ny Mosesy ihany io fa ny Arona koa azadonona fa Mosesy natsoina tamin'ny lafiny ara-politika hitarika Arona tamin'ny lafiny ara-pivavahana ka ndraindray ny fiangonana manamaivana izany antso zany tsy akasitran'Andriamanitra zany rehavako malala ny fanaovan'ny firenena na ny fiangonana tsinitsinina ny antso tsy lay olona ihany iny eo fa lay olona mipetraka eo ambonin'ilay fiantsona iny eo fa lay fiantsona ny tena zava-dehibe ary mahatezitra n'Andriamanitra ny fanaovan'ny olona maivana fanamaivanana tsy firara inany zany tsaroantsika tsara ny olana tao amin'ny Korintiana voalohany toko 7:10 ny fanaovan'ny Korintiana tsinitsinina ny fanomezam-pahasoavana sasany no inona moa zay fanomezam-pahasoavana mihina fanomezam-pahasoavana manasitrana mitory teny zany ingetsy zava-dehibe fanomezam-pahasoavana manasitrana vezy fanomezam-pahasoavana tena izy de ny teny amin'ny teny tsy fantatra fanomezam-pahasoavana tena izy de lay tenenina ny teny amin'ny olona sy ny anjely zay no amin'ny Korintiana voalohany toko 7:10 de natonga ny Paoly ny teny tsy ny teny amin'ny teny tsy fantatra ny zava-dehibe fa na de miteny amin'ny tenin'ny olona sy ny anjely aza anareo kanefa tsy manam-pitiavana de varahina sy kipantsona ihany anareo no zany de zao mampatsiaro antsika an'izany ity nomeri ity mampatsiaro zany hoe fiangonana manao tsinitsinina ny antso na ny fanomezam-pahasoavana manao tsinitsinina ny fanomezam-pahasoavan'ny hafa manao fanomezam-tsinitsinina manao tsinitsinina ny fanomezam-pahasoavan'ny mpitarika fanomezam-pahasoavana ireo mpampianatra fanomezam-pahasoavan'ireo ireo zay ataontsika hoe nantson'Andriamanitra ary tsy ho nantson'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana ihany io tsika teo fa ny fiantson'Andriamanitra koa ao anatin'ny mpitondra aza tonona fa ny mpanabe ao anatin'ny fiarahamonina dia antso
raha ohatra ka manaraka tsara ny toetsaina protestanta itsika dia resy lahatra tahaka ny Martin Luther resy lahatra fa zay rehetra adidy manandraikitry ny olona ao anatin'ny fiarahamonina dia antso ny mahampampianatra, antso ny mahampitsabo, antso ny mahampanabe, antso ny mahateolojiana, antso ny mahampitandrina, antso ny mampanao asa tanana dia mametra-panontaniana tsika movy manady zany olona amin'izany antso zany avy sika rehetra amin'izany fanomezam-pahasoavana zany raha nomen'Andriamanitra antso tsirairay avy anatin'ny fiangonana movy ny olom-bo antso anatin'ny fiangonana ajain'ny fiangonana izay maha olom-bo antso azy zay movy ny fiangonana tena sary-piaro amin'ny fiantsonany kristianina tsirairay sary-piaro amin'ny fiantsonany mpanompon'Andriamanitra iray amiarony zany antso zany ve izy sa manao tsintsinina zany fiantsono zany ary movy ny kristianina manao zava-dehibe ny fiantsona koa izay ao anatin'ny firenena zao tsika dia resy lahatra fa zava-dehibe ny fiantson'ny mpitsabo ao anatin'izao varana retina zao tontolo zao dia miara manaiky fa sarobidy ary tena antso ny mahampitsabo impiry moa zao tontolo zao tsy nanao tsinitsinina ny nanamaivana ny antso ny mahampitsabo ary hitatsika fa na ny fanamaivanana zany hoe mpitsabo mpanampy ary zao tsika vo resy lahatra zao tontolo zao vo resy lahatra hoe ay sarobidy ny antsony reny mpitsabo na ataotsika hoe tsotra manompoka le mpamafatrano zay verina ho tsinitsinina mamafatrano manala ny mikroba ny virus mandrapatonga atao viasa ny médecin chef mitantana ny klinika na tahaka izany ay sarobidy ny antso ny mahampitsabo ary mbola ho avy ko ny hevitry no ahatsiarovany olona fa sarobidy ny antso ny mpampianatra sarobidy zany fiantson'ny mpanabe zany rehefa ohatra ka sanatriny zany hitatsika amin'izay mitranga ny États-Unis ohatra feno ny fonja ny korotana mitranga etseroa ny herisetra dia zay vao mahatsiaro ny olona hoe ay zava-dehibe ny antso ny mpanabe sy ny sisa rehetra eto rehavako malala dia amin'izay solomaso zay no hijerentsika azy hoe mahatezitra an'Andriamanitra ny fanaovana tsinitsinina ny antso ao anatin'ny fiangonana ny tsy fiarovan'ny fiangonana ny olom-bo antso fanamaivanana ny antso ao anatin'ny fiangonana mandrakariva masy dia ny antso ny mpitandrina foana ho tsika iny eo fa mba sainy ny fiangonana fa zava-dehibe koa ny antso ny katekista tratray mantsy asiany fiangonana atanatohatra ao anatin'izy io ka hoe tena ny antso ny mpiandry tena sarobidy mametra tana izy fa ny antso ny mpampianatra zakolelahy tsy dia zava-dehibe loatra tsy avako malala mpampianatra zakolelahy tena zava-dehibe ny antsony ny mpiandry zava-dehibe ny antsony ny mpitendry zava-manindro zava-dehibe ny antsony mpanao an'ireny sonorisation reny zava-dehibe ny antsony ny mpitondra fanjakana zava-dehibe ny antsony raha vo amaivanina ny antso anaovana tsinitsinina ny antso dia tsy akasitrahan'Andriamanitra zany fa ny faharoa revako malala inona no nitranga dia hoy ny filazan'ny boky nomery azy hoe tezitr'Andriamanitra nandringana mihitsy Andriamanitra satria ny fanaovana tsinitsinina ny antso dia toy ny manao tsinitsinina ny mpiantso rehefa ataonao tsinitsinina ny nantsoina dia toy ny manao tsinitsinina ny mpiantso ianao rehefa manamaivana lay olona nantsoina ianao dia lay mpiantso mihitsy dia Andriamanitra tsy niavina ary dia nitezitr'Andriamanitra ny boky nomery ary nitondra arety mandringana izy nandefa arety mandringan'Andriamanitra dia inona ary no vahaolana nanoloana ilay ataontsika hoe fandringanana inona natonga ny fahatezeran'Andriamanitra ho tony dia ilay olom-bo antso ihany no ny fona ho an'ilay firenena sy ho an'ilay fiangonana ny vahoaka rehavako malala dia tena niaran'ilay fahatezerana satria nanota satria tsy ny raharaha na namaivana ny antso sy ny mpiantso dia Andriamanitra dia ny olom-bo antso zany adidin'ny olom-bo antso zany riavako malala ny mampitony ny fahatezeran'Andriamanitra lay olom-bo antso tsy niavina ny fiantsony lay olom-be antso tsy niavina ny antso
tsy avy ny fiangonana ny antso n'andriamanitra retiva taminy reny olona ireny no mifona ho an'ny fiangonana ay andriamanitra ry avako malala tony ny fahatezerany ao anatin'ny fifona ny olom-bo antso asa re amin'izao varanaretina izao raha tokony heritreritra fifonana lehibe ny fiangonana no tsiny hoe olom-bo antso azo doadrona fa nidika ny teny hoe eglizy dia fiombonan'ny olona nandreny antson'andriamanitra na ny teny hoe kaalina amin'ny teny hebreo dia midika hoe fiombonan'ny olona koa na ny feon'andriamanitra noho zany dia everina fa mampametra-panontaniana hoe mandalo valanaretiny tsika eo ny ijerentsika n'izany valanaretiny zany amin'ny lafin'ny klinika hoe zao ny aretina mifindra sy ny sisa rehetra fa azo everina koa nefa ny mijery zany valanaretiny zany amin'ny lafin'ny ara-panahy ary ohatra ka jekena amin'itony boky nomery tony sao dia mba misy fifonana tokony ataon'ny fiangonana amin'ny fanaovany tsinotsinona asa ny antsony mahafiangonana azy vitan'ny fiangonana ve ny antsony samy fiangonana manamaivana ny antsony atao amin'izao tontolo zao inona ny antso andrasan'andriamanitra amin'ny fiangonana ka mahatonga ny fiangonana mahatonga ny tompo tezitra amin'izao tontolo zao sao dia maivana ny fahatserovan-tenan'ny fiangonana olom-bo antso ny fiangonana tokony hatsiaro hitondra ny filazantsara ny fiangonana tokony hatsiaro hitoro ny fitiavan'andriamanitra ny fiangonana tokony hijoro-pampiavana ny fiangonana tokony fanasina sy fahazavana ao anatin'izao toe-javatra izao sao dia adin'ny fiangonana zany antso izany ary ny fiangonana ihany ny taona hibebaka hanelanelana ny olona hitondra ny fifonan'ny olona ao amin'i Jesosy Kristy tompo marina loatra fa hotsika hoe fa Jesosy Kristy tompo no lay mpanelanelana lay mpisorona be fa na izany raha zava-dehibe ny avako malala ny vavaka tokony ataon'ny fiangonana zava-dehibe ny fifonana tokony ataon'ny fiangonana ary inona zany fifonana tokony atao sy menakavo zany sao dia nisy zavatra mamaivantsika sao dia nisy antso tsy nataontsika araka amin'ny tokony ho izy sao dia nisy zavatra tokony ataony nandrasan'ny tompo tamin'ny fiangonana ny zavatra sao dia nandrasan'ny tompo tamin'ny olom-bo antso sao dia misy tsy nataon'ny fiangonana tamin'ny olom-bo antso koa sao dia misy fiangonana namaivana ny fiantsona tirerity dia mampametra-panontaniana antsika ny amin'ny teolojia ny fiantsona sy ny hevitra zany hoe tompo vitanay ve ny antsonao ny fiangonana ingany hotsapanao fa ny fibebahanao zay no ambaran'ny boky nomery ho mahatony ny fahatezeran'andriamanitra engany anaky hitsofoka ao anatin'izao tontolo ny valanaretina zao ny fiangonana ka hitondra fifonana ho an'ny firenena hitondra fibebahana ho an'ny firenena ary tsy hiataka hoe mosesy no tamin'ny arona hoe mandehany ianao mitsofoka ao anatin'ny valanaretiny io ao anatin'io aretiny io mandehany ianao zany hoe mitsofo ianao mandraisa ianao andraikitra ary dia mitsofoka nandraisany andraikitra zany arona mampitondra fivavahana azy ary dia mitsofoka tao anatiny zany arety mandrikany zany izy dia nitsahatra nitondra ny fifonan'ny olona nitondra ny fibebahan'ny olona ary aveko lavako malala fa tsy tokony hialangalana ny fiangonana tsy tokony hialangalana ny mpino fa tokony handray andraikitra hitondra ny fifonana hifona ho an'izao tontolo zao sy hifona ho an'ny tenany amin'ny lalan'i Jesosy Kristy tompo eo anatrehan'andriamanitra mba hitsahatra raha itony boky nomery itony ny fahatezeran'andriamanitra raha ohatra ka raisina ho fahatezeran'andriamanitra izao valanaretina izao lavako malala ndeha tsika ametraka ny fiainantsika ary hifona eo anatrehan'ny tompo ho an'ny tenatsika ho an'ny ankohonatsika ho an'ny firenena ho an'ny fiangonana ho an'izao tontolo zao ivavakasika tompo misaotra anao zahay fa mitaonanay atsiaro teny ianao andriamanitra no tompon'ny fiantsona maro reo antsoinao ao anatin'ny fiangonana ao anatin'ny firenena saingy impiry moa zahay tsy manamaivana ny antsony namanay impiry koa zahay no tsy manao tsinotsinona ny antsony namanay indrandray aza mitsara ireny namanay olom-bo antso ireny le mipiara-mivavaka aminay mipiara-manompo aminay tsy nitsoniavina ny antsony ary everinay ho zahay ihany ny manana ny antso
fa ny hafa tsy mba manana ny antso. Tompo, mampatsiaro anay ny teninao fa sary-piaro amin'ny antso zay ny antsoinao ny mpanomponao ianao ary mahatezitra anao ny fanaovana tsy nitsinona ny fiantsoana. Mamela eloka tompo ny fiangonanao raha manadiny ny antso zay ny antsonao azy izy. Mamela ny eloka ny firenena raha manamaivana sy manao tsy nitsinona ny antso ny fiangonana izy. Mamela ny eloka ny fiarahamonina raha manamaivana sy mitsara ny antso ny fiangonana zay antsonao Andriamanitra miantefa ny fiangonana ny fiarahamonina. Mamela ny eloka i tompo fa indreto kosa izay fiangonana tonga mifona am'izay rehetra mety ho fanaovana tsy nitsinona ny antso ny atefa taminay, fanaovanay tsy nitsinona ny antso ny atefa tamin'ny namanay, fanaovanay tsy nitsinona ny antso ny tenanay mihitsy koa aza. Mamela eloka tompo dia toneo ny fahatezeranao ny amin'i Jesosy Kristy zanakao. Fantatray fa izy ilay feonao miantso anay dia meteza iaino ny fifonanay, fa raha misy manota dia manana solovava dia Jesosy zanakao. Ko amin'izay rehetra tsy tanterakay manodidina ny antso izay niantsonanay dia avelao eliko izahay ary sitrano ny fiangonanao, sitrano ny taninay. Misaotra Jesosy. Amen.